Fomba voafantateraka kosa isokatra androany ny hetsika izay karakarain'ny Madagasikara automobile etsy Andraharo izay nampitondra ny anarana hoe herinandron'ny Madoto. Maro ny fialambidy izay atolotry ny ity orinasy ity mandritra izany fanadidina. Fianambidy goavana 10,900 amin'ireo kojakojana fiara natolotry ny Madagasikara automobile na Madoto etsy Andraharo mandritra ny varavarana misokatra Maimaimpoana izay tafiditra ao anatin'ilay hetsika herinandron'ny Madoto. Nisokatra androany tokoa ty hetsika ty izay natao indrindra hanomezana fahafa-po ireo mpanjifa sy ireo mpitady asa. Ty herinandro ty mandritra ny semaine Madoto porte ouverte Madoto izy manomboka androany ka hatramin'ny sabotsy 27 septembre 2014 ahitana nouveauté rehetra rehetra Madoto anisan'izany fiara de moto misy koa ny déstockage na pièce de rechange manomboka à partir de moins 10% ka hatramin'ny 90%. Ahitana ao anatin'izany ny marque Renault, Nissan, Dacia, Mahindra izay marque fatarina Madoto. Dia misy ihany koa espace recrutement izay ametrahan'ny olona CV sy lettre de motivation atao mitady asa izy. Dia misy ihany koa ny jeu sur Facebook, jeu en ligne, misy fanontaniana apetraka eny momba Madoto, page Facebook Madoto dia mamaly ao ny olona dia mety azahoana loka golo moto dia loka maro samihafa. Efa nahatratra manjatony mahery ireo nametraka ny CV-ny teny amin'ny Madoto Andraharo tamin'ity andro voalohany ity ka ny sehatry ny varotra na commercial sy ny sehatry ny technico commercial no tena nahasarika ireo mpitsidika. Amin'ny sabotsy tolakandro zao kosa nosariana ny loka goavana ho an'izay tsara vitana amin'ilay lalao ao amin'ny Facebook ny Madoto ka azona moto mitondra ny marika Honda. Amin'ny sabotsy 17 septembre zao ihany koa no ikatona ty hetsika varavarana misokatra Maimaimpoana ty karakarain'ny orinasa Madoto etsy Andraharo.